Miarabantsika rehetra izay mahita an'ity vidéo ity hianatsika eto hoe ahoana ny fanaovana ny duo amin'ny gitara dia arohatra amin'ny farany ary vidéo androany. Ny atao hoe duo dia feo anankiroa. Tsika zao misy fotoana efa nianatra solo ohatra hoe dia ahoana ny manao an'izay ho feo anankiroa. Zany hoe tsika zany rehefa mitendry gitara dia misy fotoana tsy manao feo anankiray ohatr'izay rehefa manao mélodie fa mety hoe dia izay ianarantsika eto amin'ity vidéo ity ny tsara ho fantatra fa any anaty korintsika mandalina tsara anazy. Matetika tsika tianao tsenjery maimbo hoe raha do zany ny première voix dia iza zany deuxième voix na troisième voix miaraka aminy. Fa eto tena hoe tia mpianatra anao mba tonga anao tsy anao tsenjery maimbo fa sady andeha anaraka lôjika no ihany koa ampiasa sofina amin'le izy. Aka ohatra avy hatrany tsika raha ohatra hoe do zany le mélodie hito zao misy do satria hito zao demi-ton si de do dia tsy atao ohatr'izay ny any an-tsaina fa tonga dia tadina en position le izy ohatra hoe do ny première voix dia ny deuxième voix ny sol dia troisième voix ny mi. Ty zao le mi zao zany troisième voix ny raha ny deuxième voix zany dia le sol hoe dia lasarantsika ataontsika le izy mba afahana mitadidy anazy dia ataontsika ohatrany hoe sous forme na accord. Raha do zao ny tonalité dia do ré mineur mi mineur fa majeur sol majeur la mineur si diminué dia zay no ampiaritsika eto. Ny majeur rehetra ataonao ohatr'izao forme dia ny mineur rehetra magnitsy miaraka anaty kazy anankiray ohatr'izay mba tonga antsika tseritreritra be hoe inona ny anaran'ito dia inona ny anaran'ito fa tonga dia ataoko ohatr'izay izy amin'izay mora tadidina. Lasarantsika do hito zany zao ny première voix miaraka amin'ny troisième voix. Lasarantsika do ré mineur mi mineur fa sol la mineur si diminué. Diminué moa mazava ho azy fa zanaky ny mineur ihany dia farany do. Lasarantsika do ré mi fa sol la si do. Tononika rapide be première et deuxième case troisième case daholo troisième case daholo tia sixième case septième case dia ity ndray huitième sy neuvième dixième daholo reto dia reto douzième daholo dia farany 13 sy 14 dia afaka avaditsika le izy raha vadika ato ny lalana zany hoe do ré mi hito le mi corde vide zany mi fa sol la si do dia averina dia ohatr'izay koa le makato. Raha ampiakarina le tonalité zany raha miakatra ré dikan'izay zany dia miakatra daholo izy rehetrarehetra. Ty ndray zany lasa do ré mi fa sol la si do. Raha tonalité ré zany dia eto indray ny départ dia ohatr'izay dia afaka avadika makao ambany ohatran'le teo indray zany hoe anjaranao zany ny mampiakapiakatra ankle ohatra ny ampiakarinao mi bémol indray dia toy izy indray zany le izy. Ohatr'izay ihany koa na ny première sy ny deuxième voix do ré mi dia tsotononiko fa posiposenao le vidéo dia jerenao alefanao miadana fa tendreko farany. Dia rehefa miverina mivadika le izy dia mivadika ohatr'indray rehefa miverina miato. Dia zay mahakasika ny duo misy fotoana zany ianao raha ohatra ianao mélodie ohatra hoe au lieu de anao ohatra ny dia afaka ataonao ohatra ny
afaka atao ohatr'izay afaka atao hoe afaka atao hoe afaka atao hoe sy ny sisa fa afaka ampiasainao dao le style fianarantsika taloha reny raha misy aminareo moa maniry hianatra de aza misalasala mandefa MP de manao inscription anao de manao cours en ligne miaraka aminay na ihany koa ividy vidéo tutoriel de afaka atao tsara zany tsy mila mianatra mivantana tsony fa ohatr'izay ny fianarantsika de misaotra betsaka antsika rehetra manaraka foana veloma daholo